ho atsika vahoaka natananarivo sy ny manodidina rehetra vaovao lehibe séminaire goavana no tanterantsika isaky ny alarobia manomboka amin'ny valora sasamaraina ny vavaka fivadikaniny fa rehefa migadina kosa ny amin'ny 24 atoandro dia miditra isika ao anatin'ny sekoly ny fitahina izay mitondra no hevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra azo ovaina ny zavatra rehetra ny fahasalamana ny fiainam-pitiavana sy ny tokantrano ny vady maditra sy ny zanaka ny fidiram-bola tsy mandeha ireo karazana olana sy ady mitambesatra hatramin'izay tadidio fa ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra ary azo ovaina ny zavatra rehetra lainga andevoly ny milaza manao hoe efa izao mihitsy ianao tsy afaka miova intsony ny fiainanao ho fatiny io aretin'io ianao ho afa-baraka ianao ho ravy ianao lainga andevoly angony ny herinao rehetra ary andeha hitsangana hiaraka hivavaka oetsy amin'ny lettre offert andrefa nambojanahary amin'ity alarbi tia manomboka amin'ny 12 atoandro ao anatin'ilay lohahevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra azo ovaina ny zavatra rehetra tongava daholo toko ny lohatenin'ny afatra androany dia hoe fotoana ny famindrapo tenenina manao ity andro androany ity dia fotoana ny famindrapo anao sy ny ankonanao misy ten'Andriamanitra anankiray vakiko amintsika atao amin'ny Isaia fa 4:10 dia 1:10 Isaia 4:10 dia 1:10 sotra an'Andriamanitra moa fa nahiry tsara ianao tamin'ny herin'ny tandroany tao anatin'ny toriteny izay nentin'ny mpanompony Isaia fa 4:10 dia 1:10 tsy maninona tombokontsika amin'ny 1:7 Isaia 4:10 dia 1:7 zao nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary indray mpimasy-monja no nafozako anao fa amin'ny indrafo lehibe kosa no ampidiko anao tahaka ny firetan'ny fahatezerako no nanefenako tamin'ny firetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimasy-monja fa amin'ny famindrapo mandrakizay kosa no amindrakifoa aminao hoy Jehova mpanavitra anao 1:10 fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindrapoko ary tsy hitsoka ny faneken'ny fihavanako hoy Jehova mpamindra fo aminao iteatanana sy orakoraka amin'ny mafy ho an'Andriamanitra isika tsy ampy le teatanana ho an'Andriamanitra ataontsika mafy tsara le teatanana ho an'ny tompo androany dia hiresaka aminareo mikasika ny telo hevitra lehibe ty hoe moment de grâce na ihany koa fotoana ny famindrapo misy amintsika ireto mahitanao ny olona amin'izao fotoana izao dia milaza manao hoe ianao ve ny lasa mivavaka ianao ve ny lasa mpanompon'Andriamanitra tsy mendrika anao zany ary na hivavaka mafana fo ary ianao dia tsy ho fafan'Andriamanitra mihitsy ny fadisoanao be dia be ny olona mifantoka amin'ny lasanao ka mieritreritra manao hoe tsy mendrika indray famonjena ianao ny tsy fantany dia ity tamin'ny fotoana nanampanao hevitra anatona an' Jesosy dia efa namela ny heloka ao Andriamanitra ary efa nofafany ny fadisoanao aleloia efa navela ny heloka ao efa nofafany ny fadisoanao rehetra tamin'ny lasa ary efa namindra fo taminao izy aleloia tenenao zay ny namanao tamin'ny fotoana nanampanao hevitra anatona an' Jesosy hoe dia efa namela ny heloka ao izy ary efa namafa ny fadisoanao rehetra misy fotoana ny olona te amerina anao tao anatin'ny lasa ary everin'ny olona fa mbola mitovy tamin'ny lasa ihany ianao na dia efa manompo an'Andriamanitra ary ka rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia mitsara anao ny olona manao zao ale mpivavaka ianao raha hivavaka ianao tsy tafiditry ny lanitra zany ianao tsy hiovy zany ianao ohatra zao mihitsiny zay tenen'ny olona
fa efa tianao Jesosy ary namindra fota aminao izy. Mato anao tembony azy fijaliana izy ary efa namelany ely koa dia voavonjy ianao. Mendrika andovan'ny fiainana mandrakizay ianao. Oh, le amen anareo, aiza le amen anareo. Tsy mahafaly ianao va izany? Firy aminareo ny faly amin'izany? Fa voavonjy izy noho ny amin'ny Jesosy maty tembony azy fijaliana. Asio tia-tanana siorakoraka mafy an'Andriamanitra. Zay mitsaranao mitsaranao. Fa ny zavatra tokana fantatro androany ary nihiraka na ny ran'Andriamanitra anao eto amin'ity alarobia ity dia laza aminao manao hoe fotoana ny famindrapo. Ity andro androany ity fotoana ny famindrapo anao. Ninina lasanao, ninina zava-bitanao tamin'ny ray volana lasa, tamin'ny herintaona lasa, tamin'ny enim-bolana lasa, na hatramin'ny omaly azy dia zao ny tenin'ny tompo aminao: ho fafako zany ary mindra fo aminao aho, ka hanangana anao ho lehilahy mahery sy vehivavy mahery. Eto ve zany olona zany androany? Eto ve zany olona zany androany? Mila mitia-tanana mafy an'Andriamanitra raha eto zany olona zany androany. Misy fotoana rehefa miresaka amiko ny olona dia mametraka an'ilay za taloha, tsy mampaninina azy efijeriny, fa ny fantatro dia izao: efa novonjen'Andriamanitra aho, efa navelany ny heliko, novidiany aho, anananjarana dia kely azy eto amin'izao asan'Andriamanitra aho. Misy fotoana na dia efa mandroso mivavaka sy manompo an'Andriamanitra ary ianao dia temerina anao amin'ny lasanao foana ny olona: ianao nanao zavatra ohatran'izao, ianao navita zavatra ohatran'izao. Hitanao, ny tiany devoly atongavana ao anatin'ireny dia zao: tiany devoly afantsika ao an-tsaintsika manao hoe tsy namindra fota amintsika Andriamanitra. Fa androany mila miresaka amin'ny Satana ianao. Teneny Satana: Satana hoe, tsy afaka mitsara atsony ianao, tsy afaka mepanga atsony ianao. Mafimafy azafady, mafimafy azafady, tsy afaka mepanga atsony ianao. Manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa voavela ny heliko, voafafa ny lasa rehetra noho ny amin'ny rahan'i Jesosy, noho ny amin'ny famonjena izay nataony teo ambony azy fijaliana. Voavonjy aho, voavela heliko aho amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia! Alleluia! Zay lasanao fa manomboka androany mamindra fo aminao Andriamanitra. Aza marary fo amin'izay fitsaran'ny olona, fa Andriamanitra no miteny aminao androany fa miditra eo amin'ny fotoana ny famindrapo ianao. Efa namafa ny lasanao izy. Ary zao ny magaga, ireo olona nofidian'Andriamanitra atao anatin'ny Baiboly dia tsy olona manam-pahendreny, fa matetika dia olona efa nanao adalana avokoa ny akamarony. Za mijory eto alohanao tsy dia mieritreritra hoe io ngamba ny tena pasteur masina indrindra eto ambonin'ny tany. Non. Efa nanao ny adalako aho, ary misy pasteur rahalahy mahafinaritra be ray aman-dreny ataony lohana ato, niaraka adala niaraka tamin'ireny zay. Mba mitsangana kely pasteur Antony. Ary raha mahalala ny tantaranay ianao dia izy ianao manao midina eo ianao rapasy fa tsy mendrika ianao ipilipitra eo. Fa noho ny famindrapon'Andriamanitra dia afaka mijory eto aho, ary nofafan'Andriamanitra ny fahadalako rehetra. Alleluia! Alleluia! Tahaka an'izany koa ianao androany, ninina lasanao mamafa an'izany Andriamanitra ary mamindra fo aminao izy androany. Sady mitsangana ianao no mitea-tanana ny manao alleluia! Mafimafy le alleluia! Tenenina manao aza matahotra rahalahy, fa efa namindra fo taminao Andriamanitra, efa namafa ny lasanao rehetra izy, ary mendrika andovany lanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia! Alleluia! Maka place.
aza marary fo amin'ny teniny olona mety mitady merina anao amin'ny lasa rehefa miresaka dia any amin'ny lasanao foana ny resany aza marary fo amin'ireny zay teneniny teneniny fa Andriamanitra efa nanangana anao ary efa namindra fo taminao. Alleloia. Aoka tsy hanameloka anao ny feon'ny fieritseretanao, aoka tsy hanameloka anao ny tenanao, ny fonao sy ny sainao. Ary tsy vitany hoe namindran'Andriamanitra fo ianao, fa nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy androany maraina. Andriamanitra zay tsy avelanao mianao ty afatra ty aza avela ho tonga ao, fa zay olona ho fidinao ihany no avela ho tonga ao. Zao no mila fantatry Satana, tsy namela heloko anao fotsiny Andriamanitra fa nifidy anao ihany koa, ampamenatra ny endra eto amin'izao tontolo izao. Fa kino Baiboly any amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany dia ny 7:20 fa ny adalan'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra, ny tsindriany tsara no fidin'Andriamanitra, tsy hoe namindran'Andriamanitra fo fotsiny fa hoana ozy izy no fidin'Andriamanitra. Ka resy lahatra fa matoy ianao navelan'Andriamanitra hanana anjara amin'ity fotoana ity, anisan'ny lehilahy sy vavy no fidin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Fandrandray io ny tena kendren'ny devoly io. Rehefa manomboka mafana fo sy mirehitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ianao, dia be dia be ny olona manakina anao. Hey, ianao mirehitra be, ianao mafana fo, nga adinina ny zavatra nataonao, nga ianao avelan'Andriamanitra heloko zany. Ianao ndray aloha na ahoana na ahoana ataonao dia tsisy afafany fahotanao zany. Dia indrandray misy fotoana tadokivy any ianao mieritreritra manao hoe za ty ve vovela heloko sa tsy, androany ny fotoana ny famindrapo. Raha mbola tsy nandray famelan-keloko ianao tamin'ny herinandro na omaly na fakomaly, androany mandray an'izany ianao, satria androany ny fotoana ny famindrapo anao. Zay mepanganao fa Andriamanitra mamindra fo aminao androany, ary manangana anao mpanompon'Andriamanitra mahery. Zany ny fitahiana voalohany indrindra ho anao androany alarobia. Alleluia. Alleluia. Jerenareo tsara ny olona ao anatin'ny Baiboly, lay vehivavy mpijangajanga mpivaritena tao sikara. Fa kimo Baibolinao ao amin'ny Jaona toko 4:7, tsy nisy nijery ny vehivavy iny olona, fa ny zavatra malaza amin'ny vehivavy dia hoe mpivaritena io, ratsy fitondran-tena io, olona tsy matahotra an'Andriamanitra io, mivelona amin'ny fiainany ratsy io, sady mpidoroka io, mpimamy io, no mijangajanga. Fa noho ny famindrapon'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 4:7, dia io vehivavy mpijangajanga io mihitsy no fidin'i Jesosy hanaparitaka ny fitoriana filazantsara tao an-tanàna. Nesorin'i Jesosy tao amin'ilay vehivavy, ilay maizy azy, ilay fahotana sy fahadalana, dia nosoloany fitafiana fitoriana filazantsara sy fijoroana vavolombelona ho voninahitr'Andriamanitra. Aza manaiky ho tsarain'izan'izy. Nanomboka teo ilay vehivavy lasa mpitoroteny mafana fo, mety nisy ny teny tao ambadika tao, voaingany any ianao nitsatrana ny jangajangy, voaingany ianao nangalabadin'olona, manina indray ianao nitolo filazantsara, tsy tia lala ilay vehivavy. Jesosy nifidy azy, namindra fo taminy, namela ny helony, ary nanoro azy ny lala marina, tsy afaky ny angina izy. Alleluia. Teneny namanao, nifidy anao Andriamanitra ho fitoriana filazantsara. Teneny izy ho fitoriana filazantsara amin'ny manodidina anao, ary avy aminao hoe ny mpisahan'ny fahazavana sy ny voninahitr'Andriamanitra manomboka androany. Zay mino manao amen na mafy tsara. Tsy mijery maizy ianao Andriamanitra androany, fa ao anatin'izao fotoana ny famindrapo zao tia mpitafy voninahitra anao izy. Alleluia. Tia naisitra ny maizy ianao izy,
ary ampitafy ianao fitafiana vaovao. Tsy afanizaniza mitsara anao intsony, ninina fahotana vitanao teo aloha. Misy vehivavy anankiray malaza be eo amin'ny Josoa toko fahenina angambany izy iny, dia amin'ny 520. Ilay vehivavy antsoina hoe Rahaba janga. Rehefa manoratra ny tantarany vehivavy io ny Baiboly dia tena mariany tsara mihitsy hoe tsy Rahaba fotsiny, fa mpino fanampiny hoe Rahaba mpivaroteny. Nga tsy mba nisy olona tsaratsara tao amin'ny tanànan Jeriko andray ny iraka, fa naninona io vehivavy io no nampiatrano ny iraka tao tanànan Jeriko? Tsy voavaly zany fanontaniana zany. Nga tsy nisy olona tsara fitondran-tena tao amin'ny tanàna io mba hiampiatrano an'ireo mpanompon'Andriamanitra feno famasina an'ireo, fa naninona ny antrano any amin'ny mpivaroteny? Tsotra ny antony, satria fotoana ny famindram-pon'Andriamanitra ho an'ny Rahaba io fotoana io. Ka Andriamanitra tsy tia lala ninina fahadalana vitany, fa hoe Andriamanitra manao hoe ity vehivavy janga ity tonga ny fotoana mila famonjena amin'izay izy. Aleloia. Ary tao ambadiky ny fotoana ny famindram-pon'Andriamanitra dia lasa taranaka voafidy Rahaba. Ary araka ny tenin'ny manam-pahaizana mpandinika Baiboly dia avy amin'ny Rahaba no piran'ny taranaka voafidy mitondra famonjena teto ambonin'ny tany. Nefa io vehivavy io mpivarotena mpijangajanga, tsy matahotra n'Andriamanitra, miaina ao anatina fanao ratsy na andro na alina, dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny ainany. Fa maninona izy no nahazo an'izany? Tsotra ny antony, famindrapo. Raha misy olona miaina amin'izany eto amin'ity toerana ity, mieritreritra ny tenanao mihitsy ianao ao anaty fahadalana, ao anaty faharatsiana, ary ny olona rehefa mijery anao dia ozy izy ny olona manao hoe ianao ve mba mpivavaka, ianao ve mba miditra am-piangonana? Fa androany Andriamanitra dia manana hafatra aminao, fanangana anao ho taranaka voafidy izy. Le amainanareo rahalahy ohatrany tsy amin'ny tsara le amainanareo, tenenina manao anangana anao ho taranaka voafidy Andriamanitra. Lazao izy tsy tia lala zay lasanao Andriamanitra, fa anangana anao ho taranaka voafidy izy, manomboka androany. Aleluia. Mbola iresaka aminareo eny a tantarana mpanompon'Andriamanitra. Misy lehilahy anankiray any amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 7 dia 9:20 sy 12, antsoina hoe Saoly, mpamono olona, ary ny olona mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny vonoany Saoly dia gadrainy, mpanenjika ny fitoriana filazantsara, manohatra an' Jesosy sy ny fitoriana filazantsara. Ary eo amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 1:20, toko 7:1:20 azafady sy 2:20, Asin'ny Apôstôly toko 7:1:20 sy 2:20, rehefa nitoro-teny amin'izay Saoly, gaga ny olona, ity lehilahy ty angenina nenjika ny olona nanonona n'izany anarany zany, olona mpamono olona io, olona tsy mifaditrovana io, olona mpanenjika kristianina io nga mpivavaka zany. Voaingana mihitsy io no namono olona, voaingana mihitsy io no nanohatra fitoriana filazantsara, ary nanenjika ny olona nanonona n'izany anarany zany. Maninana indray izy androany mody lasa mpivavaka be? Tsy zakany olona nahita ny fivoahan'ny Saoly. Ny tsy fantatry ny olona dia zao, i Saoly dia lehilahy novidian'Andriamanitra, tahaka anao zay tonga eto. Tsy te hiraharaha zay lasanao Andriamanitra. Ninina zava-bitanao, ninina zavatra nataonao, tsy haiko hoe inona ny fahotana vitanao. Izy moa malala, raha mety misy hoe raha nenitota fitreto, ary mety io akaikinao io mihitsy izy, fa tsy maninona zany nenitoa, ho voavela eo ka ianao manomboka androany. Aleluia. Iza ny malala raha mety karazan'olona tena pisoloky olona ianao,
ary zay mihitsy ny antony atongavanao hoe toy izy indray nao siko ato. Mety ho karazan'olona mpanenjika fitoriana filazantsara koa ianao. Mety ho karazan'olona mpanalazaza ihany koa, mpangalabadin'olona mpijangajanga, tafiditra eto androany. Zao no ko fantatrao, ny tongotra roa tsy afaka nandihy teto raha tsy Andriamanitra nitarika anao. Ary anao ty afatsy ty, amindra fo aminao Andriamanitra. Ary anangana anao ho mpanompon'Andriamanitra mahery izy. Sy ho fitoriana ny anarany. Alleluia. Ianao zany olona resako zany fa tsy leo akaikinao. Teneno namanao, ianao zay olona zay hoe. Ianao le ho atsangan'Andriamanitra hoe. So dia misy tsy mahazo resaka hoe io akaikinao io le neny toa. Fa izy le atsangan'Andriamanitra ho lela mahery sy vehivavy mahery. Andriamanitra tsy tia lalany lasanao zany. Misy fotoana joro vavolombelona dia misy olona gaga mianao mihitsy hoe ianao hoe pasteur na vita an'izany. Nefa ianao rehefa mitoritena ohatran ny entitra be zany ianao, ohatran tsy mivazivazy. Fa ive ianao no nanao an'izany. Samy nanao daholy. Teneno namanao samy nanao io e. Moty zany jerena rehetrarehetra fa na samy nanao. Gaga ny olona nahita ny Saoly nitoriteny. Ho gaga ihany koa any ny olona. Ahenanao hijoro vavolombelona. Hitantarany fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahagagana ny raisinao teto amin'ity toerana ity. Dia anirantsiranao ny olona dia hitenenao ny olona manao, ianao zao ve nitoriteny aminay, ianao anie tsy pasteur e, ianao anie tsy evangeliste e, vao androany nivavaka dia zao dia efa mijoro vavolombelona, zao dia efa mafana fo. Zany nahazo an'i Saoly. Zany nahazo an'i Saoly. Fa Saoly tsy te halala. Andriamanitra namindra fo taminy, namela ny heliny, ary tsy maintsy milaza ny fahatsaran'Andriamanitra izy. Alleluia. Manangana anao Jesosy, mifidy anao izy. Ianao le olona nofidian'Andriamanitra. Ianao le olona nofidian'Andriamanitra. Mila mandeha ianao, mila mihetsika ianao manomboka izao. Amen, 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 amen. Amen na satsy amen. Adinao sady izy. Amen na satsy amen. Valiny amen dia amen. Amen na satsy amen. Be dia be ny tantaran'olona atao anatin'ny Baiboly. Novain'Andriamanitra ary nofidian'Andriamanitra. Satria tonga teo amin'ny fotoana ny famindrapo. Misy olona nge zao tonga eto e. Le vahaolana mihitsy ny mamaky azy. Zao ny an-tsainy manao hoe rehefa miravo ty fotoana ity dia mbola miverina andeha misotro indray. Za aloha raha miravo ty fotoana ity ohatran'ny mbola fanao fotoana mizala ihany e. Mila miloka kely ah, rariva. Mila manao an'izao ah. Fa ao anatin'izao fotoana amangin'Andriamanitra anao zao, ho foanan'Andriamanitra ao an-tsainao sy ao am-ponao zany. Ary Andriamanitra mihitsy ny mila ny lalanao manao hoe tsy makantsony ianao, fa makaty amin'izay ianao. Mandeha any ianao mitory filazantsara, aty ny lalanao, satria zany no fidy ianao. Alleluia. Alleluia. Nofidian'Andriamanitra ianao. Manaiky an'izany va ianao? Aza dia diso mihaino loatra ny fitsaran'ny olona. Za ry havana efa firy taona nanaovana ny ty asan'Andriamanitra ity, mbola misy olona tsy mino ihany hatramin'izao. Voaingakaingana mihitsy ihany nisy olona niresaka tamiko, ianao ve lasa pasteur? Za moa tsy te teny an'ilay vocabulaire fa tsy ianao no nataony fa le teny anankiray ry. Za aloha tsy mino mihitsy ka. Mba te hitanao zany hoe mitory teny zany efa za aloha tsy mino mihitsy. Raha ny adalana vitanao zay a. Tsy voatery anapirofo amin'ny olona rehetrarehetra ianao manao hoe io ianao fa niova. Tsy mila porofony zany. Ho hitany ihany zany, ho tsapany ihany zany.
fa niantoka mila nananao androany efa namindra foto aminao Andriamanitra ary efa nifidy anao sy nanangana anao izy. Alleluia, alleluia. Ny lasanao rehetra efa nifafan'Andriamanitra izay vitanao tamin'ny lasa. Ka zay miteny zay milaza aza atao makarary fo zany. Ary ny olombelona tsy mora manadina. Ndraindray ary misy fotoana efa zavatra tsy ataonao tsony dia misy zavatra ohatran'ny mifanandrify-kely zany ianao fa tsy mieritreritra an'ilay izy tsony. Fa ny olona tonga dia mamerina foana hoe io ndray fa mbola ataony ihany le izy, io fa mbola manao adalàna ihany, io fa mbola manao ny ataony ihany. Zany hoe mpivavaka, zany hoe kristianina, jereo anie ny ataony nefa le izy tsy ataonao fa ny zavatra sendra ny fanandrify dia ohatrany hoe nataonao le izy. Mifalia ianao raha mitranga aminao zany. Fa ny olona mizotra makany an-danitra nandray famonjena tsy maintsy enjehana, tsy maintsy enjehana. Alleluia, alleluia. Fa ny antoka ao anao androany ary ny teny miverimberina ao anao androany tsy manana ny teny ankoatran'izany androany. Fa androany ny fotoana famindrapo anao, mamindra fo aminao Andriamanitra. Ary matoa Andriamanitra miteny an'izany. Misy zavatra nitranga tamin'ny maraina, nisy zavatra nitranga omaly, nisy zavatra nitranga tamin'ny ray volana, tamin'ity taona ity. Ary misy zavatra be dehibe tian'Andriamanitra ho fafana mihitsy ao an-tsaintsika, ao am-potsika amin'ny alalan'ity fampianarana ity. Mety nanao fadisoana be ianao ary miraikitra ao an-tsainao le izy manao hoe tia za tena nanao an'izao zavatra zao. Nefa za mpanompon'Andriamanitra, nefa za mpino, nefa za kristianina. Hitan'Andriamanitra io ary tsy miafina amin'ny tompo. Kanefa raha tonga eto ny tompo androany mampiteny ny mpanompony, tsy tsara anao izy. Fa voamaika ary ny fitiavana aminao. Ka ilaza aminao manao hoe anaka mamindra fo aminao aho. Ary anangana anao indray ho fahazavana eo amin'ny manodidina. Alleluia, alleluia. Jerenareo tsara. Andriamanitra rehefa miteny manao hoe fotoana ny famindrapo dia zao ny zavatra mitranga. Any amin'ny Luka toko voalohany teny 7:7 sy 8:20 dia misy tantarana mpivady anankiray antsoina hoe Elizabeta sy Zakaria. Luka toko voalohany ndao vakiny isy zavatra ho tonga eo amin'ny fiainanao androany hariva. Maromaro kokoa dia hoe isy zavatra hitranga izay tokony efa nitranga hatramin'ny ela, hitranga amin'ny fiainanao androany hariva. Luka toko voalohany teny 7:20 zao ny vaky ny teny. Ary tonga ny andro haveloman'ny Elizabeta dia niteraka zazalahy izy, ary ny niara-monina taminy sy ny havany nandre fa efa ny alebiazin'ny tompo ny famindrapony taminy dia niara-ny faly taminy ireo. Ny olona zany dia nalala manao hoe natonga ny Elizabeta ny toejazana dia efa antitra tena antitra azy i Zakaria, dia antony tokana ihany satria nalebiazin'ny tompo ny famindrapony tamin'ny tokantrano io. Ny fotoana ny famindrapon'Andriamanitra ry havana dia fotoana anomezan'Andriamanitra ny anjara izay tokony nyraisinao hatramin'ny ela nefa tsy azonao. Ary zay no mahatonga namam-pimanana anao manao hoe isy zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao, isy zavatra lehibe hitranga eo amin'ny fiainanao manomboka androany hariva. Satria androany dia fotoana ny famindrapo ho anao sy ny ankonanao. Alleluia. Ampomanina manao azafady, mimany ianao fa isy zavatra lehibe hitranga eo amin'ny fiainanao manomboka androany hariva.
zay mino manao amenina mafy. Rehefa fotoanany famindrapo Andriamanitra manome anjara zay fanendrasanao hatramin'ny ela. Mety efa naniry ela be ianao ny anangana tokantrano, fa zay olona miaraka aminao dia misaraka. Zay olona miaraka aminao dia misaraka. Toro fitiavana izy androany fa mivadika izy rapitso. Mampanateny izy androany. Fa afaka ray volana izy dia mandrava tsy mifampihera. Ary matetika mihitsy ianao no mitomany sy malahelo manao hoe fa ahoana ihany ny fiainako e, fa maninona ihany ty za ty e. Za angamba dia ho toka tena takan'izao foana mandra-pahafatiko. Tsia manomboka androany ny anjaranao dia iseho eo aminao. Ary zay nirinao hatramin'ny ela dia ho ataon'Andriamanitra aminao zany. Sady mitsangana ianao no miteha-tanana no manao amenina mafy. Reso mitehaka solakoraka mafy zany tenao anao zany. Lazao hoe fotoana ny famindrapo ho asin'ny taranako androany amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoana ny famindrapo manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Zay tsy nitsanga tamin'izay avereny any, hitsangy zany manomboka androany hariva, manomboka androany hariva. Zay tsy azoko tamin'izay tsy netiny seho teo amin'ny fiainako nandritry ny taona maro, volana maro, andro maro, manomboka androany folakandro, androany hariva, mitsanga eo amin'ny fiainako zany amin'ny anaran'i Jesosy. Teka solakoraka mafy be. Lazao hoe raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mazoto toerana tompoko. Firy aminareo mino an'izany fa hitsanga amin'ny fiainana zany ho tonga aminao marina tokoa zany. Andriamanitra rehefa fotoana ny famindrapo dia manome anjara zay fanendrasanao hatramin'ny ela. Ary zao manomboka eto mila mangataka tsara ny fitarihan'Andriamanitra ianao. Satria zao ny zavatra anankiray rehefa mitohana takan'ireny barazy reny, rehefa hiala io barazy io, hiala ny sakana rehetra, dia manina amin'izay le rano tosaka be le izy. Hatramin'izay ianao mety tsy misy nanontany mihitsy, na misy manontany ihany fa reny olona efa somary efa mitongilana reny manontany ianao ranabava. Hoe ahoana ianao? Ndraindray iny ianao alaim-panahy mihitsy hoe tena ekeko raha angatya. Za ve dia tsy hanambady mihitsy. Fa rehefa manokatra ny lalanao Andriamanitra, miala ny sakana, miala ny barazy rehetrarehetra, dia misy zavatra mitobaka eo ary mila mitandrina tsara ianao mba le tena anjara avy amin'Andriamanitra no tonga eo aminao. Alleluia. Misy fitahina hitobaka eo aminao, misy fitahina hitobaka eo aminao, misy fitahina hitobaka eo aminao, hitobaka eo aminao ny fitahina. Raiso ao anao zany androany, raiso ao anao zany. Alleluia. Tsy ianao ihany mahazo ny anjaranao fa za koa mba mandray androany. Alleluia, alleluia. Jerenareo ny Baiboly. Maminano anao fa hisavatra lehibe ho tonga amin'ny fiainanao androany rehefa. Tsy anareo rehetra fa io olona io. Ao izy ao. Andriamanitra rehefa fotoana ny famindrapo dia manome anjara zay tokony fandraisinao hatramin'ny ela. Nisy fotoana ianao tena naheno mihitsy hoe eto ny tokony mandray n'ity zavatra ity. Eto any tokony miteraka, eto any tokony manambady, eto any tokony salama amin'izay eto.
eto tokony miasa am'izay efa ela loatra nyodikodina tsy misy asa eto tokony miasa am'izay fa nagaga de izao nandeny fotoana ary ianao misy fotoana efa mieritreritra efa tara mihitsy efa fotoana tsy mety tsony non diso no eritreritrao fa izao ny fotoana tsara indrindra hidiranao ho amin'ny anjara voatendry zay no manina Andriamanitra ho anao. Andriamanitra mpame valim-bavaka izy ny tompon'ny fotoana tsy mba tara izy na ray sekondra. Ampomankely na manao zafady miala tsiny fa somary mifampahery mihitsy androany miomany ianao hoe fa ho tonga ara-potoana ny valim-bavaka zay ndrasanao. Amen sa tsy amen? Ho iaho hoe amen sa tsy amen? Jerenareo tsara mba hivavaka zay androany amin'ny famaranana amin'ny le 13 io isy délivrance be eto tsy ekena tsony mihitsy hoe zanak'Andriamanitra ianao, kristianina ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao, nefa azon'ny devoly amin'ny fanahany fanitrana na amitrosy na amin'ny olana ara-pikainana lava zao. Isy délivrance be amin'ny 17 ny volana jona amin'ny 12 ratoandro alarobia izy io eto ao anatin'le famaranana. Fa androany hivavakintsika ho an'ireo olona rehetra zay tsy manana asa na manana olana ny ampiasana. Averiko ho an'ireo olona zay tokony hahita asa nefa mbola tsy nahita asa, na ihany koa misy olana ny ampiasana amin'izao fotoana izao tsy azo ny karamanao ohatra na ampiasain'ny lehibe anao ianao nefa ny karamanao ataon'ny faran'izay kely ary tsy vitany hoe faran'izay kely fa tsy omeny ara-potoana ihany koa dia ataony fomba rehetrarehetra ialanao anatin'le orinasa na le toeram-piasana. Fa ianao matahotra manao hoe raha mialato aiza ny aniko aniko. Hivavaka anao zay androany efa indimy sa inena sa impito ny teny an'ity teny ity fa ao anatin'ity fito alarobia ity misy tantaran'olona tsy maintsy miova ary tsy olona any ambadika any fa enao io zany. Alleluia. Any amin'ny Genesis toko 2:30 aitsika tsara ny tantaran'i Jakoby na Israely. Genesis toko 2:30 teny andiny 2:10. Tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza ao tamin'ny famondrapo rehetra sy ny fahamarinana rehetra zay nataonao tamiko mpanomponao. Jakoba no mivavaka io zany. Fa tsy nitondra na inona aho fa tsy tena ihany fononita ity Jordana ity, nefa kehitriny efa tonga tobo roa aho. I Jakoba dia nalala manao hoe noho ny amin'ny famondrapon'Andriamanitra dia lasa mpanan-karena izy ary tsy vitany hoe toby anankiray lehibe fa toby ngeza be anankiroa. Zany hoe tsy somby anazy solo ny toby anankiray dia nasiana toby anankiray faharoa. Izy dia nalala fa noho ny famondrapon'Andriamanitra natonga an'izany. Mety matsapa ianao zao fa tsy manana nenenina mihitsy, miankina man'olona ianao, mila famonjena man'olona ianao, mila fanampiana man'olona, miankina amin'ny ray aman-dreninao ianao, miankina amin'ny fianakaviana ianao, ny sasany aza miankina amin'ny tompon-tranony. Zany hoe ary izy tia koa ne magaga indraindray misy karazana fahitam-pity hafahafa zany indraindray. Tsy manakomena hofatrano le olona dia le tompontrano miteny manao tsy olana zany mipetrao anareo fa tsy maninona nganareo tsy mihinana sakafo. Tokony teny le tompontrano manao hoe mialana reo fa tsy maloha hofatrano. Le tompontrano reo miteny manao mipetra tsara nareo fa tsy maninona mihitsy, tsy maninona na tsy maloha nareo, mihinan-kanina ve raiky izy. Le tompontrano ray no mandoa an'ilay droit ny mpianatra an'ilay mpanao hofatrano.
misy karazan'olona tratran'izany efa mba miezaka ihany hitady vola sy karama anao ny fomba rehetrarehetra fa tsisy ninenina mihitsy fa noho ny famirapon'Andriamanitra izy fitahina be ho tonga eo aminao le amenanao aza sina fisalasalana izy fitahina be ho tonga eo aminao Jakoba efa tsy atsony fa ianao zao ny eto ho any aminao ny fitahiny tompo ho any aminao ny fitahiny tompo satria fotoana ny famirapo androany izy fitahina goavana ho tonga any aminao alleloia tenenina manao aty aminay zany lazao izy aty aminay zany zany netsona hoe fotoana ny famirapo miainga tsy misy ninina ianao fa miverina miaraka amin'ny arem-behivavy tsy omby anao ny toerana tsy omby anao ny toerana alleloia afaka manampy firenena ianao manampy fianakaviana manampy fokotany faritany anankiray io fa niena le amenanao vitan'Andriamanitra ny sa tsy vitany vitany sa tsy vitany satria fotoana ny famirapo androany dia hitsanga aminao zany omeny ianao zany hitobaka eo aminao zany zay ilainao hitobaka eo aminao zany alleloia hiala eo aminao ny sahona hainareo le sahona misy amintsika zao mbola be sahona be any Isaila sahona ray sahona roa sahona telo sahona efatra sahona dimy ohatriny zay ary misy maraka sahona enina sahona fito ary misy maya ela loatra io vao tonga lehibe fa androany rivo ireny roa alina be dehibe reny ohatrany hoe eno tsara ohatrany hoe ny zavatra nitohana dia misokatra ny barazy dia mitobaka le izy ao aminao nitangany zany sady mitsangany ianao no manao amenina mafy manao hoe raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy alleluia hitobaka any aminao zany hitobaka any aminao zany hitobaka any aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy sambory amin'ny amenina mafy tenenina manao soa ihany ianao fa tonga teto mahazo toerana izy zavatra hitobaka eo amin'ny fiainanao ary afaka fotoana foy misy olona maromaro eto afaka zao ianao zao tsisy ninenina mihitsy na misy ihany fa an'olana ny ampiasainao misy indray ne manana be dehibe fa io be dehibe ampelantanan'io tsy anazy io fa volan'olona ampiodonina fotsiny io zany hoe miasa ho an'olona fotsiny izy fa ny tena marina tsisy anazy reo volo reo rehefa fara ny volana dia na mandefa taratasy ny tompon'ilay volana miantso telefona manao atero amin'izay dia na tiana na tsy tiana manatitra an'ilay vola dia ny olona mitazana azy sy mijery azy dia mahita manao ary ty madamy ty ramose ty milalao vola ny tena marina tsy azy reo fa izy mikirakira fotsiny dia mampiasa fa olo-kafa ny tompon'ireo fa manomboka ao anatin'ity fotoana ny famirapo ty tsy kirakira fotsiny ianao ho atsika vahoaka Antananarivo sy ny manodidina rehetra vaovao lehibe
séminaire goavana no tanteratsika isaky ny alarobia manomboka amin'ny valora sasamaraina ny vavaka fradikane fa rehefa mikiadina kosa ny amin'ny 24 atoandro dia miditra isika ao anatin'ny sekoly fitahina izay mitondra lohevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra, azo ovaina ny zavatra rehetra, ny fahasalamana, ny fiainam-pitiavana sy ny tokantrano, ny vady maditra sy ny zanaka, ny fidiram-bola tsy mandeha, ireo karazana olana sy ady mitambesatra hatramin'izay tadidio fa ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra ary azo ovaina ny zavatra rehetra. Lainga andevoly ny milaza manao hoe efa izao mihitsy ianao tsy afaka miova intsony ny fiainanao, ho fatin'io aretin'io ianao, ho afa-baraka ianao, ho ravy ianao, lainga andevoly angony ny herinao rehetra ary andeha hitsangana hiaraka hivavaka oetsy amin'ny lettre offert andrefa nambojanahary amin'ity alarbi tia manomboka amin'ny 12 atoandro ao anatin'ilay lohevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra, azo ovaina ny zavatra rehetra. Tongava daholo toko.